Ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity an'io tiravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Ezekiela 2:1-20, 7-20 ka hatramin'ny 20. Ezekiela 2:1-20, 7-20 ka hatramin'ny 20, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Koa lazao hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, ho voriko avy any amin'ny firenena ianareo, ary hangonoko avy any amin'ny tany izay nampielezana anareo, ka omeko ny tanin'ny Israely ianareo. Ary ho tonga ao izy ka hanaisotra ny zava-dratsiny rehetra sy ny fahavetavetany rehetra, dia omeko fo iray izy, ary asiako fanahy vaovao ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofo ny fo vato, ka omeko fo nofo izy mba handehanany araka ny didiko sy hitandremany ny fitsipiko ka hanarahany izany, ary izy dia oloko, ary izao ho andriamaniny. Fa amin'izay manana fo manina ny zava-dratsiny sy ny fahavetavetany dia atsingeriko eo andohany ihany ny nataony, ho Jehovah Tompo. Amen. Arak'izany ry havana dia ny teny fampanantenana sy fampitandremana izay nomen'Andriamanitra ny Jiosy izay babo tany Babilôna no hitantsika avy amin'izao tenin'Andriamanitra nivakiana tamintsika teo izao. Ary dia misy reto fahamarinana 3 lehibe reto indray no tiako mba ho tadidinao avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto ry havana dia izao hoe, nampanantena ny amerina ny Jiosy amin'ny tanin'ny Jehova. Nampanantena ny hamerina ny Jiosy amin'ny tanin'ny Jehova. Hitantsika izany amin'ny 7:20. Raha veriko vakiana toy izy manao hoe, koa lazao hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, ho voriko avy any amin'ny firenena ianareo, ary angonoko avy any amin'ny tany izay nampielezana anareo, ka omeko ny tanin'ny Israely ianareo. Eto ravana dia hitantsika fa mandefa teny fampanantenana Andriamanitra. Ilay teny hoe koa lazao hoe, eny amin'ny 9 farany dia hitantsika hoe, ary nolazaiko tamin'ny babo ny teny rehetra izay nasehon'i Jehovah, nolazaiko tamin'ny babo. Izany hoe Ezekiela zany, amin'ny fotoana izay nahazahoany ny faminaniana io dia babo niaraka tamin'ny Jiosy tany Babilôna ihany koa izy. Ny fahababoana moa dia zavatra nitranga tokotoko no 700 taona mialohan'i Jesosy Kristy. Tonga ny Babilônianina dia nandrava ny tanàna, nandoro ny tempoly, dia noentiny nakany Babilôna daholo ireo olona vitsy sisa ny tafajanona tao an-tanàna tao, anentiny tany ireo lehilahy lehibe sy ny olona matanjaka sy ny toy izany. Babo, nentina babo tany Babilôna. Ka ireo olona ireo, olon'Andriamanitra ireo, tsy nafon'Andriamanitra ireo, ary mbola naniraka mpaminany izy hampahery azy ireo, nandefa izany fampanantenana izany, satria ny hevitra angamba ireo olona ireo tena very tanteraka tsika ity, very tanteraka tsika ity, tsy tafaverina antsony sika. Kivy, ketraka, ny ravoravo-tanana mihitsy, ka teo anatrehan'izany nandefasan'Andriamanitra ny Ezekiela naminany tany am-pahababoana, nampahery azy ireo, dia nilaza manao hoe ho averin'Andriamanitra amin'ny taniny ny Jiosy, ho averin'Andriamanitra amin'ny taniny ny Jiosy. Ary fantatsika tsara zany fomba fiteny zany hoe averin'Andriamanitra amin'ny taniny, verina amin'ny taniny ny Jiosy, fa zany foana ny fiainan'ny Jiosy. Fantatsika tsara zao fa babo tany Egypte nandritra ny 700 taona ny zanak'Israely. Fa rehefa aveo nalain'Andriamanitra tany dia niverina tamin'ny taniny ihany. Tsy nanakana n'Andriamanitra mihitsy ny tanjaky ny Egyptianina, sy ny hoe satria efa manjatonjato taona n'izy ny tany. Ary hitantsika koa fa ity tantara ity fahababoan'ny Israely izay tany Babilôna io 70 taona taty aoriana dia tafaverina tamin'ny tany indray ireo Jiosy ireo, satria tonga i Kirosy mpanjaka amin'ny Persia namotika indray ny Babilônianina, ka rehefa tonga izy dia izao naveriny daholo tamin'ny taniny ny olona rehetra izay nibabon'ny Babilônianina, ka tafiditra tao anatin'izany ny Jiosy, dia niverina indray zareo tanteraka ilay teny fampanantenana izay nomen'Andriamanitra. Ary taty aoriana aza dia fantatsika tsara fa rehefa tonga ny Romanina nanjanaka ny Jiosy dia tokotoko ny tany amin'ny taonjato faharoa dia novain'ny Romanina mihitsy ny anaran'ny tanàna nataony hoe Palestina. Ary dia Palestina foana no anarana no nentin'io tanàna io
hatraty amin'ny taona 1900 hatraty amin'ny taona 1900 rehefa tonga ny taona 1900 tany amin'ny fiandohany dia zao niverina tsy kelikely tamin'ny tany indray ny Jiosy ary 1948 dia tafatsangana ho firenena indray izany atao hoe Israely zany ary miletantsika hatramin'izao zany ary lasa miamatanjaka ny firenena Israeliana amin'izao fotoana izao miamiverina amin'ny taniny daholo ny Jiosy azony daholo indray ny tany izay an'ny Palestiniana teo aloha teo amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao na dia efa 700 fotoana taty aoriana mbola vitan'Andriamanitra namerina tamin'ny taniny ny Jiosy fampanantenana nomen'Andriamanitra io fampanantenana nomen'Andriamanitra io ary tsy mitsokany amin'izany izy hanehoany fa izy dia Andriamanitra mahavita mamerina hatramin'ny lohaniny mamerina amin'ny voalohany ny fiainan'ny olony. Inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy ny fiainan'ny zanak'Israely ihany no azon'Andriamanitra verina hatramin'ny voalohany fa na ny fiainanao koa aza. Angamba ravarava tanteraka ny fiainanao babo ianao satria ho ianao hoe vita ny amiko tsisy hevitra intsony potika tanteraka ny asako sy ny zavatra rehetrarehetra izay ataoko. Mety ny fiainam-pitiavanao koa ny tokantranonao ravarava toy izany hoe potika tanteraka anio ary havana dia te ilaza aminao zany fampanantenana izany koa fa vitan'Andriamanitra ny manangana sy mamerina hatramin'ny voalohany indray ny fiainam-pitiavanao sy ny fiainam-tokantranonao ary ny asanao vitan'izany raha mino ianao. Angamba mety ny filana no mambabo anao ary mety efa taona maro mihitsy dia anio koa dia te ilaza aminao fa manan-kery hamonjena sy hanasitranana anao Andriamanitra ka ho averiny hatramin'ny voalohany dia tamin'ilay fotoana voalohany izay tsy mbola voafatotra anao tamin'io zavatra samihafa izay mamatotra anao io ny fiainanao vitan'Andriamanitra izany ry havana raha mino isika. Mety araka ny ambaran'ny mpanakanto hoe aretina mikika mety ny alahelo ny fitiavan-tena ny fitiavam-bola fitiavan-karena ny fialondana sy ny lolopo izany ny tena mikika ianao izany ny tena mamatotra anao amin'ity anio ty ry havana dia te hiteny aminao any fampanantenana izay nomen'Andriamanitra ho an'ny Israely fa ho averin'Andriamanitra ao amin'ny laoniny ny fiainanao vitan'izany izy ilay Jehovah izay mpanangana ny rava ary raha mijeritsika tena firenena ny resaka eto hoe firenena mihitsy ilay ho atsangana ka izany ny fampanantenana ho antsika ho an'ny Madagasikara fa vitan'Andriamanitra manangana ny firenena io. Inona moa izao ny tena zavatra mamatotra fa tsy ny fahantrana ve tsy ny fanompoan-tsampy ve zany anie ny tena zavatra tena mamatotra ny firenentsika vitan'Andriamanitra ry havana ny manarina tanteraka ary mamerina tanteraka ny firenena amin'ny laoniny raha manaiky ho tarihiny isika raha manaiky ny fahefany isika raha mihaino ny teniny isika ka mino ny fampanantenana izay omeny. Mety misy olona tokoa amin'izao fotoana izao efa kivy sy mivala-ketraka dia efa milaza hoe tsisy hevitra tsony io hoe tsy tafavoaka tsony io firenena io hoe itsika kristianina dia mahita maso misy fanantenana ihany satria rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra isika mijery ny fahefan'Andriamanitra isika dia manana fanantenana mandrakarivintsika na inona toe-javatra eo anoloantsika. Ny fanontaniana izay mipetraka amiko sy aminao ary dia izao: inona ny zavatra rava sy potika eo amin'ny fiainanao? Mitaonanao ary havana mba ino fa vitan'Andriamanitra ny mamerina izany amin'ny laoniny indray ary ny fanahany no anatanteraka an'izany fa tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao zany. Izy mihitsy no anao izany eo amin'ny fiainanao tahaka izay nataony tamin'ny Israely. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa dia izao: omena fo sy fanahy vaovao ny Israely mba hanaovany ny sitrapon'Andriamanitra. Omena fo sy fanahy vaovao ny Israely mba hanaovany ny sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika izany eo amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 20. Etsika ravana dia mahita indray fa manana programa matipaika Andriamanitra tanjona ho an'reto Israely reto rehefa tonga any amin'ny tany izay hitondrany azy ireo. Ka ny zavatra voalohany ao anatin'izany dia ny hoe rehefa tonga any ianareo izy dia izao hanaisotra ny zava-dratsy sy ny fahavetavetana rehetra izay nataonareo. Izany hoe Andriamanitra dia nanafayany reto Israely reto noho ny fanompoan-tsampy sy ny faharatsiana izay nataony tao amin'ny tany
izay nomen'Andriamanitra azy, ka izany no antony nahatonga azy ireo babo. Ka rehefa ho averin'Andriamanitra izy ireo dia izany ny programan'Andriamanitra ny any sorany ilay faharatsiana izay nisy teo amin'io tany io, dia ilay fijangajangana sy ilay faharatsiana ny amin'ny fanompoan-tsampy izay nataon'izy ireo tamin'Andriamanitra zany. Ka izany zavatra izany anefa hoy izy dia izao tsy ho vitanareo amin'ny herin'ny tenanareo fotsiny amin'izao, fa tsy maintsy havaozina aloha ny fo, omena fo vaovao, esorina ilay fo vato, esorina ilay fo ratsy, ary ny fanahy koa dia omena fanahy vaovao nareo izy, fanahy iray no omena nareo izy. Ka io no ahafahanareo manao ny sitrapoko, mandeha araka ny didiko sy mitandrina azy ary mandeha amin'ny fitsipiko. Zany hoe ity fanavaozana izay ho atao amin'ny zanak'Israely ity zany dia tena manomboka any anaty any amin'ilay fo, any amin'ilay fanahy mihitsy aloha ilay tena fanavaozana voalohany indrindra, ary tsy ho tanteraka mihitsy ny fiainan'izy ireo ao amin'ny tany izay kanana izay omena azy ireo io, raha tsy efa tena no avaozina tanteraka izy ireo, satria raha tsy izany dia hiverina amin'ilay taloha ihany. Raha ilay toe-po na ilay toe-panahy mbola talohan'ny fahababona ihany no hiverenana any amin'ny tanin'ny Israely dia tsy tafavoaka mihitsy, fa tsy maintsy omena fanahy vaovao sy fo vaovao ianareo izy any amin'ny tany izay hitondrako anareo, dia ny taninareo ihany rehefa tonga any ianareo, mba hahafahanareo manao ny sitrapoko sy manaisotra ireo zavatra-dratsy rehetra izay nataonareo. Inona ravana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra isika ry havana raha tsy efa no havaozina ny fanahintsika. Ary marina mihitsy ny teny voasoratra any amin'ny Romanina 9 fa izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Be dia be any ry havana ny zavatra dia tena tsy vitantsika maha-olombelona mihitsy. Itsika moa dia efa mino fa efa no havaozin'i Kristy ny fiainantsika tamin'ny fahateraham-baovao. Ary zany ny raha teo no antony nanaovana antsika batisa, dia ny finoantsika fa Jesosy Kristy no mitoetra aty anatintsika, ary ny fanahin'Andriamanitra dia mitoetra aty anatintsika. Fa matetika dia varimbarina eo tsika dia mihevitra hoe afaka mitondra ny tenantsika sy ny fiainantsika amin'ny herin'ny tenantsika ihany foana, dia ilay fanahy izay nomen'Andriamanitra antsika lasa ohatrany hoe mipirina fotsiny amin'izao haingo trano ao ny sasany. Anio dia miteny aminao fa raha tsy ho fanahy izay nomen'Andriamanitra anao io no miasa ao anatinao, tsy tafavoaka mihitsy ianao. Misy fotsiny izao ohatra ny toetra, ilay toetra izay masika, mora tezitra sy ny toetra ratsy samihafa izay ananantsika, raha amin'ny herin'ny tenanao fotsiny mialanao amin'izany, dia tena mitenanao fa ho reraka eo ianao, fa tsy maintsy miankina ianao amin'io fanahy vaovao, dia ilay fanahin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatinao io. Tsy maintsy mangataka ianao ny fanampian'ny fanahy masin'Andriamanitra, ary ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra no hery ahafahanao miova, fa raha amin'ny herin'ny tenanao fotsiny dia ho reraka eo ianao. Ary tahaka izany koa ny toe-pontsika, dia tsy maintsy asan'Andriamanitra mihitsy any hoe manome fo vaovao sy fanahy vaovao, asan'izany dia tsy maintsy mangataka sika hoe tompo ovay ny foko, amboary ny toe-poko. Asan'Andriamanitra izany miainga avy any anatintsika mihitsy aloha ny fanavaozana rehetra ry havana. Ny fitiavana, aiza moa ny ahafahantsika manao an'izany hoe tia ny namantsika tahaka ny tenantsika izany? Aiza moa ny ahafahantsika manao an'izany hoe mamela heloka, na koa hoe mitia ny fahavalo? Zavatra sarotra ane izany, tsy vita amin'ny ara-nofo izany, ary tsy vita amin'ny maha-olombelona izany, fa vita izany raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra anatsika, satria izay mihitsy ny tanjon'Andriamanitra, hanome anareo fanahy ao izy, dia hanome anareo fo vaovao ao izy, mba hahafahanareo manao ny sitrapoko sy mandeha araka ny fitsipiko sy ny didiko. Hain'Andriamanitra mihitsy fa tsy ho vitan'ny Israelianina io raha tsy omen'Andriamanitra ny fanahiny izy. Ary ianao koa ry havana dia amin'ity anio ity, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinao, vitanao tsara mihitsy no mitia ny fahavalonao, vitanao tsara ny mamela heloka, vitanao no miresaka amin'ilay olona mianana ady aminao. Fa raha mandeha amin'ny herin'ny tenanao ianao, tsy ho vitanao zany, tsy hahavita ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenanao ianao. Ary averiko ihany ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 9 teo manao hoe izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny famatorana samihafa, ny filana samihafa, ny fahazaran-dratsy samihafa izay mamatotra ny olona, dia hoy tenin'i Jesosy manao hoe raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Tsy maintsy miankina amin'ny Jesosy tsika ry havana, dia miankina amin'ilay asa-pamonjena izay nataony teo ambony hazo fijaliana,
Fa raha amin'ny herin'ny tenanao ihany no anaovanao ny zavatra rehetra ka teo afaka ianao dia ny dikan'izany anie zany matimaty foana toy aminazy fijaliana anie zany Jesosy. Tsisy dikany ny fahafatesany teo ka ianao ary mahavita manafaka ny tenanao zany amin'ny faharatsiana sy ny fahotanaka. Inona zany ny antony nahafatesany teo ambony azy fijaliana? Zany no ambara aminao amin'ity anio ity. Fa tsy afaka ny ho afaka ianao raha tsy manantona an'ilay mpanafaka dia i Jesosy Kristy. Ary io Jesosy Kristy io nefa nitondra teo amin'ny azy fijaliana ny fahotantsika, ny faharatsiantsika, io zavatra izay mamatotra antsika rehetrarehetra. Efa nentiny teo amin'ny tenany izany. Raha mino izany ianao ka manao mandray izany amin'ny finoana, milaza fa nentiny Jesosy teo ambony azy fijaliana ity zavatra mamatotra ity. Rasany teo, no levonina niaraka taminy teo, nomboana niaraka taminy teo afaka miteny ianao manao hoe afaka. Izay ilay tena fahafahanao amin'ny Kristy, dia ilay fahafahana izay noho ny finoana, ny asa mahagaga izay nataon'i Jesosy teo ambony azy fijaliana ho anao. Ary ny dikany dia izao, tsy maintsy miankina amin'ny fanahin'i Kristy ianao, tsy maintsy mifandray amin'i Jesosy Kristy ianao. Izay ianao vao anana an'izany atao hoe fahafahana manao ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ary izany ry havana no tsy maintsy voizina fatria amin'izao fotoana izao efa be dia be ireo karazana fampianarana izay mitaona ny olona hoe matokisa ny tenanao, confiance en soi, maîtrise de soi, croire en soi, be dia be mihitsy izay tsy voatery ho ratsy ilay izy. Fa ny maharatsy azy raha toka izay fotsiny dia hatreo ihany tsika fa tsy mampiditra an'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ka mihevitra zany tsika hoe rehefa mino ny tenako rehefa matoky ny tenako dia tafavoaka ny fiainako. Dia lasa ohatrany hoe fiainana tsy mila an'Andriamanitra zany fa ianao ihany zany dia efa mpamonjy ny fiainanao. Fa afaka ny tenana hoe afaka ny matoky ny tenako fa tsy ho vitako zany raha tsy ny fanahan'Andriamanitra koa ny manampy ahy. Dia asivon'izay foana ihany. Tahaka ireny vady izay ataontsika ireny ho tia anao, hamelona anao, hikarakara anao sy ny toy izany, hijanona aminao irery ihany mandra-piavy ny fahafatesana. Dia ny farany ny herin'Andriamanitra no iankinako hatanterahako izany. Izay ilay ambara eto. Tsy maintsy miankina amin'ilay hery, ilay fanahan'Andriamanitra ianao, izay vao mahatanteraka an'izany hoe hijanona aminao irery ihany mandra-piavy ny fahafatesana. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary izany dia izao hoe mandeha amin'ny herin'ny tenanao ve ianao hanatanterahanao ny sitrapon'Andriamanitra sa tena miankina tanteraka tokoa amin'ilay fanahy izay nomen'Andriamanitra anao. Mitaona anao ary havana amin'ity anio ity hangataka amin'i Jesosy hoe Jesosy havaozy tanteraka ny foko, hisory ilay fovato ato. Tena ataony izany satria zavatra ambarany eto izany, sitrany mihitsy izany. Hangatao izy hanaisotra ny fovato ao anatinao ao, hangatao izy amin'ny alalan'ny fanahy izay ny fanomena itsika. Aza misalasala ny amin'izany mihitsy ianao hoe manana ny fanahana sa tsy manana ny fanahana, fa raha efa natao batisa tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ianao dia ny dikan'izany amin'ny anaran'ny Ray tonga zanak'Andriamanitra ianao, amin'ny anaran'ny Zanaka voavela heloka ianao, amin'ny anaran'ny fanahy masina mandray ny fanahy masina ianao. Zany ny dikany hoe batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ary rehefa manana ny fanahy masina ianao dia izao ampiasao, aza pirimina fotsiny ilay fanahan'Andriamanitra fa tena hiaino mihitsy ilay fiainana miaraka amin'ny fanahy masina, ka ilay fanahy masina mihitsy no hanome anao ny hery rehetra ahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra dia miankina amin'ny fahazamandeha amin'ny herin'ny tenanao amin'ny zavatra rehetra dia ho hitanao ny vokatra teraka izany. Ary izany anie no mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mitoriteny aminao dia miteny mandrakariva hoe tsy vitanao anefa n'izany ry havana raha tsy mianana ny fanahy masina ianao, raha tsy miankina amin'ny fanahy masina ianao, raha tsy mandeha amin'ny fitarihan'ny fanahy masina ianao. Zany hatrany heninao foana zany amin'ny toriteny izay toriako, satria izay mihitsy tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra isika raha tsy ny fanahan'Andriamanitra no manome antsika ny hery sy mitarika antsika, hiankina antsika hanaovantsika izany. Famarinana farany izay hitantsika tokoa dia izao hoe ho faizina izay mbola manaraka ny zava-dratsy ao am-pony ho Jehova. Ho faizina izay mbola manaraka ny zava-dratsy ao am-pony ho Jehova. Hitantsika izany amin'ny andininy 2:20. Eto ravina dia hitantsika fa amin'izay manana manana ny zava-dratsy nozy izy sy ny fahavetavetany dia atsingeriko eo andohany ny nataony ho Jehova Tompo. Rehefa mijerintsika ny baibolintsika dia misy taremarika kely by eo ambonin'ilay hoe zava-dratsy. Dia ery ambany ery tsika afaka mamaky koa manao hoe manaraka ny fon'ny zava-dratsiny.
Zany hoe manaraka ilay zava-dratsy ao anatin'ny fony. Zay zany ny ambara eto. Ka raha misy zany olona mbola manaraka ihany miziriziry, tsy miaino zany, tsy miraharaha, tsy mandray ampo, tsy mety manaiky anovany fony, tsy mety manaiky avao zany fa mbola miziriziry foana ihany izy anaraka ny zava-dratsiny rehefa tonga any amin'ny tany Kanana. Ndresaka eto dia hoy Andriamanitra manao hoe ho atsingeriko aminy ny zavatra tsy nety nataony. Zany hoe ho faizin'Andriamanitra izy. Tsy avelan'Andriamanitra ho afamaina fotsiny amin'izao zany izay rehetrarehetra tsy mety miala ao anatin'ilay faharatsiana nefa efa novonjena fa tena ho faizin'Andriamanitra mihitsy izy. Inona ry havana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Tena misy any ry havana ny olona ny manamafy ny fony, ary zany na tonga ny tenin'Andriamanitra ilaza manao hoe anio raha mihaino ny feony ianao izy aza manamafy ny fonao. Indraindray ny olona miandry kapoka vao mibebaka, ary zany ny mampalahelo. Io valifaty ao anatin'ny fonao io, angamba misy valifaty ao, misy fahatezerana lalina milevinao. Efa ambara aminao foana ny teny hoe mamelahy eloka, miteza hiavana, miteza hivena. Fa manamafy fo ianao ary tsy te halala fa tsy te hiraharaha fotsiny tsotr'izao. Aza miandry kapoka ry havana, aza miandry kapoka fa miteza hanafaka tanteraka ny fonao. Fa tsy hoe za tena miakatra mihitsy ny tosidràko dia tratran'ny AVC mihitsy dia izay aho vao andeha hifamela amin'io. Efa tara loatra. Fa dia n'izao mbola salama tsara ianao dia diovy ny toe-ponao fa misy ifandraisany amin'ny fahasalamanao indro efa aveo. Dia tahaka izany koa ny fijangajangana samihafa izay mamatotra ny olona maro amin'izao fotoana izao. Aza miandry kapoka fa tena tsy avelan'Andriamanitra ho afamaina amin'izao fotsiny fa raha tsitsika raha tsy mibebaka sika, raha tsy manantona azy sika. Inona moa fa be dia be ny karazana zavatra miseho ao vokatry ny fijangajangana sy ny faharatsiana ataony olona, potika ny asany, potika ny fiainany, miditra ny aretina sy ny zavatra samihafa. Tsy hiandreny izany tsika fa mampitandrina kosa nefa Andriamanitra. Fa ho avy ane zany, fa fambaraka sy ny toy izany. Raha tsy mety mibebaka sika fa mbola mikiry biby ihany, manatanteraka ny filan-dratsy ao anatin'ny fotsika ao. Meteza hiala ry havana, meteza hanaiky, hamoy sy ho avozin'ny tompo tanteraka ka hiala amin'izany faharatsiana rehetra izany. Ny tena zava-doza manko ry havana dia ilay fahaverezana mandrakizay mihitsy, ilay elo. Zany anie ny toerana miandry ny mpanota rehetra izay tsy mety mibebaka e. Any ny tena sazy mafy. Ny eto ambonin'ny tany moa izay fahafambaraka kely eo mety hoe mavesatra fa entinao indroa andro, 3 andro, herinandro dia efa tsy tadidin'ny olona intsony rehefa avy eo. Fa ilay fahaverezana mandrakizay anie tsy zavatra azo hoe tsy rarahiana fotsiny tsotr'izao e. Tena misy zany elo zany ry havana. Ary zany nahatonga an'i Jesosy Kristy teny manao hoe matahora ozy izay mahay manary ny fanahinareo any amin'ny elo. Matahora n'Andriamanitra. Fa tena misy valiny ny ratsy atao. Ny alatra, ny kolikoly izay ataon'ny olona, mety tena tsisy mahita tokoa anatin'ny birao ao ary tena mitombo ny arena, mitombo ny zao. Dia mihevitra vetsika fa tsisy farina ny zavatra rehetra. Mibeba amin'ity anio ity fa tena manafay Andriamanitra raha tsy mety miala isika fa mbola miziriziry ao anatin'ny zavatra tsy samihafa ihany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ato sao dia mbola misy filan-dratsy na zava-dratsy any anatin'ny fotsika any mitarika antsika ary mbola arahantsika foana ihany koa. Mitaonanao ary havana amin'ity anio ity. Handiny tena hoe tompo, hisory ao anatin'izany fa za anisan'ireo olona izay anaiko havaozinao tanteraka ka hanao ny sitraponao amin'izay. Ary tsy vitantsika izany, averiko ihany, averiko trany. Raha fitinina zany izay rehetra nambara teo ry havana dia izao voalohany nampanantena ny amerina ny Jiosy amin'ny tanin'i Jehova. Ianao koa afaka mampanantena aminao Andriamanitra anio fa amerina amin'ny laon'ny fiainanao raha mino azy ianao. Ny faharoa, omena fo vaovao sy fanahy vaovao ny Israely mba hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao koa meteza hangataka hoe tompo hovay ny foko, havaozy ny fanahiko fa teanao sitraponao raha tsy ny fanahan'i Jesosy Kristy no mitoetra ao anatinao, tsy ho vitanao mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra na handemba ny lohanao ary. Tsy ho afaka ianao raha tsy ny fanahan'ny zanaka no manafaka anao. Ary ny farany dia izao hoe ho faizina izay mbola manaraka ny zava-dratsiny ao anatin'ny fony ho Jehova.
tandremo tandremo fa aza manamafy ny fotsika isika fa raha mbola tonga aminao zao afatro izao ka mbola tsy tonga aminao ny famaizana dia mbola fitiavana anao zany ary mbola mamindra fo Andriamanitra ka azon'Andriamanitra atao mihitsy ny tsy mamaly ianao araka ny ratsy vitanao fa rehefa tsy mety mibebaka ny olona ho raisiny ihany ny sazy ho raisiny ihany ny vokatry ny nataony. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.